Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa, ilay tompon'izao rehetra izao. Jesoa maty tamin'ny antsasaky ny herinandro ary nitsangana tamin'ny andro sabata, Ringana Fampianaran-diso. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny tanjon'ity vidéo ity dia ny ampiorina ny finoantsika, satria amin'izao fotoana izao dia maro be mihitsy ireo karazana fampianaran-diso izay miparitaka. Ka raha ohatra ka efa naheno an'izany fampianarana izany ianao, ka lasa misalasala hoe sao dia mba tsy izy ary ity Jesoa izay ivavahako ity natao anao izao vidéo izao. Na koa olona mbola tsy naheno mihitsy an'izany fampianarana hafahafa izany ianao, dia natao anao koa izao vidéo izao mba tena hampiorenana ny finoanao tsara ny amin'ny hoe andro zomany na hafatesany lahadiny nitsanganany. Izay nambaran'ny soratra masina izay ho porofona aminao rehefa avy eo. Fa natao koa ity vidéo ity ho anareo rahalahy sy ranabavy isany izay mivavaka any amin'ireny fivavahana mivoy an'izany fampianarana izany. Sedrao amin'ny alalan'izao vidéo izao ny fampianarana izay efa norenesinao, ahitanao hoe mitombona sady sy mitombona izay nampianarina anao tany am-piangonanareo tany. Eto aloha ry havana izany ity ampiandohana dia te hanazava amintsika ny andalatsoratra masina roa izay tena anorenan'ireo fiangonan'ireo an'izany fampianarana hoe maty alarobia sy nitsangana sabotsy izany i Jesoa Kristy. Ny voalohany dia ny Daniela 7:7-20. Fa aminan'iny izy io izay manambara manao hoe ary anorina fanekena ho herinandro maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny antsasaky ny herinandro. Dia izay teny hoe antsasaky ny herinandro izay rehefa jerevana zany dia hoe ny antsasaky ny herinandro dia tsy inona fa ny alarobia dia ampitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafa. Izany hoe Jesoa Kristy tamin'ny fahafatesany no nampitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafa, ka dia tonga dia adika tsotro izao fotsiny izany hoe maty tamin'ny antsasaky ny herinandro zany Jesoa Kristy, satria ambaran'ny Baiboly hoe antsasaky ny herinandro no nitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafa. Dia mbola ho azavaiko rehefa avy eo io Daniela 7 fa dia efa miteny aminao sahady fa izany interprétation izany dia tena petatoko. Ny faharoa dia ilay amin'ny Maty 12:40 izay misy tantara ao nangataka famantarana tamin'i Jesoa ny olona hoe mio famantarana izay ny maha-Kristy anao. Dia ho Jesoa hoe tsy misy famantarana omenanareo izy afa-tsy famantarana ny amin'ny jonapa aminany. Izany hoe tokana ihany izany no ahafahana mamantatra ny tena Kristy. Dia raha mahafeno izy ilay fiainana mitovy amin'ny any jonapa aminany. Eo amin'ny 5:7 manao hoe tahaka ny toeran'ny Jona atelon'andro sy aten'olon-lalina tao akibon'ny hazan-drano lehibe, dia toy izany no itoeran'ny zanak'olona atelon'andro sy aten'olon-lalina ao anatin'ny tany. Izany hoe tsy maintsy mahafeno an'io fepetra io zany vao atao hoe tena Kristy mahafeno le 3 andro sy 3 alina. Dia mandeha amin'izay ara zany ny fanisana matematika mihitsy le izy aseho amin'ny kisarisary mihitsy zany raha mihaino ny fampianarana ampianarina ao anatin'io fiangonana io ianao. Satria niainga avy amin'ilay Daniela aloha zany hoe maty alarobia izy, dia avy eo amin'izay manomboka alarobia zany mandeha ny kôty. Alarobia dia ity zany ny alina dia ity ny andro. Alarobia alina zany satria alina izy vao natsofoka tany anatin'ny fasana zany. Dia alarobia alina no manomboka ny fanisana. Alarobia alina, alakamisy maraina, alakamisy alina, zoma maraina, zoma alina, sabotsy maraina. Izay zany mahatonga ny hoe nitsangana tamin'ny andro sabotsy, sabata i Jesoa Kristy, satria any voafeno ny 3 andro sy 3 alina. Dia mbola nazava mahakasika an'izay koa rehefa avy eo. Fa ho anareo izay mivavaka any amin'ireny fiangonana ireny dia mba anontanio hoe ny mpampianatra anareo tany sy ny pasteranareo ao reto andalatsoratra masina vitsivitsy izay ambarako aminareo reto. Voalohany, ny Lioka 4:20, tadio tsara izay Lioka 4:20, anontanio any mahakasika an'io tantara io, satria izao raha iverenako kely ny contexte an'io Lioka 4:20 io dia ambariny andininy voalohany hoe tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro vao maraina dia nisy vehivavy nitondra zava-manitra ho any amin'ny fasana. Anaiky anositra io an'i Jesoa zany ireo vehivavy ireo fa tsy nahitan'i Jesoa tao intsony. Dia verevitra teo ireo dia nisehon'ny anjely. Dia hoe maninona ty nareo aty amin'ny maty, nitavanareo ny velona, tsy ato izy fa efa nitsangana, efa niteny taminareo izy fa atolotro an-tanan'ny mpanota, omboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Dia tadidin'ny vehivavy izay teny izay dia lasa izy nakany amin'ny apôstôly. Dia nitantara tany dia tsy nino ny apôstôly
sady ny savritaka be koa ny apôstôly satria Petera zao toa drasana zakazaka nakany amin'ny fasana. Ny sasany nandeha nitsoka fa sao de hoe voaroroy amin'izany eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo nisy rolaos izy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro zany akany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy. Zany hoe nisy Sabata Fampianatra zany a rehefa nandrehany io resaka io de nitsoka niala ny Jerosalema mihitsy aloha satria hoe sao de ahita raharaha amin'izany hoe tsy hitany fatin'ny tompo zany sika. De nandeha nakany Emaosy tamin'izany andro zany le andro resahany io de le andro alahady lay nahitan'ny vehivavy hoe tsy aotsony ny faty. De rehefa teny an-dalana izy mirahalahy reo de mafana be ny resaka de nipotra tampoka teny Jesoa fa tsy fantatry ry zareo de nanontany hoe inona zany resahanareo zany de gaga be fa anao tsy mahafantatra an'izany enao ka va ileto Jerosalema ny tsy mahafantatra an'izany resaka zany vao nisy voaingana zay nisy an'le zao de mitantara izy roalahy eo amin'ny andininy faharoapolo de izy manao hoe ny amin'ny nanolorany loham-pisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy hanamelohana azy ho faty sy ny nanomboana azy tamin'ny azo fijaliana nefa nantenainay fa izy no lay hanavitra ny Israely ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavany zany. Mazava be zany androany sy ny andro fahatelo hatr'izay nahatongavany zany. Le androany io alahady androany alahady zany sy ny andro fahatelo nefa ny anjely de fa nanambara tamin'le vehivavy teo anatin'ny fasana manao hoe hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Ka inona tsoa no mbola zavatra isalasalana amin'izany fa alahady ene zany mazava be voatondro e nitsanganan'i Jesoa e. Faharoa de antanio amin'ny mpampianatra anareo sy ny pastera anareo any amin'ny fiangonanareo any koa ireto andalatsy ohatra masina reto. Levitikos toko 7:20 andininy faraky ambin'ny folo koa. Levitikos toko 7:20 io zany hoe any amin'ny testamenta taloha zany de efa manondro mazava tsara mihitsy koa fa hitsangana amin'ny andro alahady i Jesosy Kristy. Misy fety anankifito ao zay fety ankalazan'ny Jiosy voasoratra amin'ny Levitikos toko 7:20 io. De tsy inona zany fa ny Paska, ny mofo tsy misy masirasira, ny santatro ny voalombokatra, ny Pentekosta, fitsofana ny trompetra, ny fanavotana ary ny tabernakely. Reo fety anankifito reo ny fety ankalazan'ny Jiosy. Ka ireo rehetrarehetra reo de tandindon'i Jesosy Kristy daholo ary Jesosy daholo no fantanteran'ireo. Ny Paska de zao izy ny zanak'ondry ny Paska. Finanana mofo tsy misy masirasira izy no zany hoe fanisorana ny ota zany ny fahafatesany no nanaisotra ny fahotana. Ary le hoe santatro ny voalombokatra. Io santatro ny voalombokatra io de jerevy tsara ny baibolinareo amin'ny andininy faraky ambin'ny folo amin'ny Levitikos toko 7:20 teo fa ankalazaina amin'ny andro ampitson'ny sabata ozy izy ary hanevaeva ny amboara eo anatrehan'i Jehovah izy hankasitrahany anareo amin'ny ampitson'ny sabata. Zany hoe io fety anankiray io zany fety fahatelo dia ny ampitson'ny sabata no ankalazana an'io. Dia io ampitson'ny sabata io zany maka salohim-bary anankiray de aevaeva izay le antsoina hoe santatro ny voalombokatra. De Jesosy Kristy ny fatanterahany io satria zany nahatonga Paoly any amin'ny Korintianina voalohany toko 10:20 andininy faharoapolo hiteny manao hoe efa nitsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ozy ho santatra izay rehetra efa nodimandry. Izy ny santatra. Ary raha ohatra zany ka ambara hoe sabotsy izy no nitsangana de tsy tanteraka tao aminy zany io fety fahatelo io mahasantatra azy satria io fety fahatelo io de ankalazaina amin'ny andro ampitson'ny sabata. Andro alahady no ankalazaina azy. Any de efa voatondro mazava tsara fa andro alahady no hitsanganan'ny tompo fa tsy sabata mihitsy no ankalazana ny santatro ny voalombokatra aza afamadika aza disona zay ambaran'ny soratra masina fa matoa izy mipresise an'izany hoe ity santatro ny voalombokatra ity ankalazainareo amin'ny andro alahady de satria fantany fa andro alahady no hitsanganany zanany. Ka za teo mihitsy amin'izao fotoana zao ny anay ny finoana zany de hoe nitsangana sabotsy izy de aiza zany le santatro ny voalombokatra aiza tsy tanteraka anay zany le izy. Ny Pentekosta fantatsika tsara rehefa avy eo fa 50 andro zany nambarana azy ato de tena 50 andro taoriana amin'ny Paska tokoa de nitsangana Jesosy tonga ny fanahy masina zay tsy iza fa fanahan'i Jesosy Kristy ihany reo zay ny mahatonga ny tanteraka tao amin'ny Jesosy daholo lay fety rehetra. Ka zay koa aloha antanio tsara ny mpampianatra anareo any mahakasika an'ity hoe ahoana io Levitikos toko 7:20 andininy faraky ambin'ny folo io. De ny soratra masina fahatelo dia ilay lioka toko 4:20 teo ihany iverenako indray ny andininy voalohany. Ao amin'io de misy resaka hoe tonga tany amin'ny fasana ireo vehivavy ireo hitondra zava-manitra. Inona moa ty zava-manitra ity? Araka ny fomba Jiosy zany dia ny faty rehefa
mba hiarovana anazy tsy ho simba aingana zany izy vao maty iny a dia hosorana menaka asiana zava-manitra mba hiarovana amin'ny décomposition rapide zany satria mafana moa any amin'ny méditerranée iny zany ao ambanin'ny tany koa anaty fasana zany le olona no apetraka dia sady faneom-pitiavana le izy dia reo vehivavy reo nefany tamin'ny zoma zay nahafatesan'i Jesosy Kristy a tsy afaka nanao an'izay mihitsy satria atombotra ny sabata ary koa Jesosy Kristy efa hariva be vao niala teny ambony hazo fijaliana tamin'ny telo izy vao tapitry ny ainy tsy tonga dia teo ny eo akory dia hoe nampidinina teny ambony hazo fijaliana izy fa mbola nisy zavatra be deabe ny sio teo mbola nitapahana ny tongotry jiolahy ila nisy ny anankiray mbola nisy an'izany ny sio teo dia nakeo tapahana koa ny tongony Jesosy fa hoe verifio aloha e sao dia efa maty fotrany efa maty efa tsy mety intsony izy zany dia nitrobarana ny fony dia hoe efa rano sy rano mivoaka efa maty tsy mila tapahana intsony ny tongony mbola nisy an'izany zavatra be deabe zany nitranga dia rehefa avy eo amin'izay vao nampidinina teny ambony hazo fijaliana izy dia azakazaka be mihitsy ny fanasitrihana azy satria ny andro sabata dia manomboka zoma hariva maty masoandro ary rehefa tonga zoma hariva maty masoandro tsy azo manao na inona mihitsy ka raha ohatra zany ka misy faty zany tratra amin'ny fotoana io dia jerevana fotsiny eo le faty tsy azo ataona iny tsy azo kitihana fa dia jerevana fotsiny eo dia izay nataony hoe niazakazahana be nanasitrika ny faty tanatin'ny fasana dia tsy afaka nanao an'io fombafomba intsony reo vehivavy ireo dia avy eo tsy maintsy nijanona satria sabata jerevy tsara amin'ny baibolinao amin'ny Loka 4:20 fa misy teny eo ambony eo manao hoe ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna zany hoe le izy eo dia le izy ambany eo hoe le vehivavy izay nitondra ny zava-manitra teny amin'ny fasana dia tsy nanao zany reo vehivavy io satria zoma alina zany tonga ny sabata dia sabotsy tontolo andro sabotsy hariva vao tapitra ny sabata afaka nakany amin'ny fasana zany reo ny sabotsy maty masoandro saingy tsy nakany moa satria mazava ho azy alina ny andro ka izy nandeha hitsofoka anaty fasana anosonosotra faty amin'ny andro alina any dia tsy maintsy ny andro zany lahady vao mangiran-dratsy asa raha azonao zany chronologie zany fa tena mitombony zany fa tsy mitombony zany raha ohatra ka mitenanao hoe laty alarobia izy mba imagineo fotsiny raha maty alarobia izy larobia izy zany nefa maty dia inona ny azakazahan'ny vehivavy latsinainy alahady vao maraina andeha any amin'ny fasana hanositra ny io menakio ny aravana ohatra ny formole misy délai ny ahafahana manositra an'io fa tsy hoe olona efa 5 andro anaty fasana vao andeha hosokafana ny fasana dia hosorana an'io zavatra io misy délai an'io ka tsy possible mihitsiny hoe dia larobia izy larobia alina lakamisy tontolo lakamisy alina zoma tontolo zoma alina sabotsy tontolo sabotsy alina dia efa tonga amin'izay lahy dia efa ho andro fahadimy zany zay zany vao hoe andeha hanositra andreo le vehivavy hanositra ny zavatra efa tsy mitombona tsony mihitsy zany jerevy tsara nijonona toko 1:20 mitantarany nahafatesan'ny Lazarosy toy Jesosy hoe andao ara fa atsangatsika izy hoe tsy mety tsony izy vehivavy fa efa efarana zay efa maimbo izy fantatry ny vehivavy tsara zany hoe faty efarana zany efa trandro ka ity hoe 5 andro dia mbola andeha ho any ihany ny vehivavy andeha hanokatra fasana hanositositra any nefa ny Lazarosy ara efa trandro tsy afaka natao na inona intsony dia zay no mahatokana hoe tsy lôzika tsy mitombona tsy mikolla le fanazavana hoe maty alarobia izy raha jerevana fotsiny ty resaka zava-manitra ty fa ny mikolla amin'le fanazavana dia le hoe maty zoma izy satria zoma akaiky sabata io dia tsisy azon'le vehivavy natao tao anatin'iny sabata iny dia tonga nitapitra ny sabata dia zay natao azy niazakazaka izy ny lahady vao maraina dia zay anisan'ny porofo anankiray zay ny zavatra fahatelo moa zany resahantsika faefatra dia resaka hoe 3 andro sy 3 alina hoe tsy mahafeny 3 andro sy 3 alina zany ianareo zany satria zay le famantarana izay le any famantarana amin'ny mahamesia azy 3 andro sy 3 alina ka raha maty zoma izy dia kotio ary zoma zany ataontsika hoe zoma atoandro zany manomboka ny fikotiana ohatra zoma atoandro dia zoma alina sabotsy atoandro sabotsy alina lahady maraina dia aiza tsy ampy 3 andro sy 3 alina izy na koa raha ohatra ka atao hoe zoma alina zany manomboka dia zoma alina sabotsy maraina sabotsy alina lahady maraina dia aiza 2 andro sy 2 alina zany dia tsy feno le izy raha ohatra ka maikamaika oatra zany nanaovanao ny kajy dia mazava ho azy fa ho diso ny kajinao fa tadidio tsara ry havana fa ny andro jiosy dia manomboka ray andro meloha ohatra zany ny zoma dia manomboka lakamisy arivo zany zoma zany lakamisy alina dia efa zoma ho amin'ny jiosy dia zoma hariva ny tapitra ny zoma
Ka raha ohatra zany ka miteny hoe maty zoma izy de tadio tsara fa laka misy alina de efa mikôty efa alina anankiray iny de zoma maraina, zoma alina sabotsy maraina, sabotsy alina lahady maraina, 3 andro sy 3 alina. Fa izao koa tadidio tsara ohatritsika hoe iza koa zany fa izy mazava tsara hoe 3 andro sy 3 alina ao anatin'ny tany. Ahoana izy mbola tsy maty izy ny lakamisy koana ny continuo sady ny lakamisy alina. De oka aloha hazava tsara fa ny baiboly teny jereva ny baiboly grika. Ny baiboly grika de misy soratra manao hoe cardia. Io cardia io de misy hoe fo. Ny baiboly malagasy tonga de nalazava fotsiny hoe 3 andro sy 3 alina ao anatin'ny tany. Fa ny baiboly amin'ny teny anglisy zao de mazava mihitsy hoe in the heart of the earth, zany hoe ao anatin'ny fon'ny tany. Ka io fo io de tsy inona fa le toerana isian'ny faharatsiana rehetra ho Jesoa Kristy. Ao no mitoetra, ao miainga daholo ny faharatsian'ny olona rehetra. De ny fon'ny tany zany de tsy inona fa le endrika hoe le faharatsiany zao toy zao sy ny fahafatesany zao toy zao ny azona an' Jesoa Kristy nandritra ny 3 andro sy 3 alina. Ka io fiazonany zao toy zao an' Jesoa Kristy io nanomboka lakamisy arivo io tao Getsemane. Rehefa nanomboka ny sotro ny kapoaka mangidin'ny fahotantsika izy niditra am'izay zany le fahotana tao aminy de alakamisy ariva de efa maty izy. Zay natonga anazy ny teny manao hoe miororo ny fanahiko efa toy ny ho faty Damasevany rehefa nanoty de nanomboka teo de efa niditra ny fahotana, niditra tao anatiny ny fahafatesana tamin'iny fotoana iny. Fa tsy hoe tsy mbola nisy fahafatesana zany mihitsy fa taty aoriana be vao maty. Na ianao io raha mbola tsy maty ianao fa raha fa manoty ianao de efa miditra anatinao ny fahafatesana ny dikan'izay. Ka Jesoa Kristy rehefa nanaky isotro ny kapoaka mangidin'ny fahotantsika de efa tafiditra tao anatiny ny fahafatesana de efa le hoe ao anatin'ny fon'ny tany sahady izy. Zay no mahatonga hoe mikôty ny alakamisy ary zany mahatonga hoe first day alakamisy andro voalohany io ry havana. Andro voalohany amin'le fanisana le 3 andro ny alakamisy io zany. De alakamisy ianao de efa manomboka manisy alakamisy alina zoma maraina, zoma alina sabotsy maraina, sabotsy alina alahady maraina. Feno tsara ny 3 andro sy 3 alina ka ahoana moa ny ilazanao fa tsy mahafeno ny fepetrany Jesoa Kristy izay nitsangana tamin'ny andro alahady. Ary ny zavatra farany izay ho resahako de mahakasika le Daniela 5. Rehefa mahita faminaniana anatin'ny soratra masina aloha tsika de tadio fa be de be ny interprétation ahafahana mandika an'ireny faminaniana reny. Ary indrindra raha mahita taremarika sy ny toy izany de mbola misy kôdy aza ohatrany amin'ny bokin'ny apokalipsy zao. Raha miteny hoe 144 000 ny olona hitany de tsy midika zany 144 000 fotsiny ny olona ho any an-danitra fa entiny lazana hamaroan'olona zany. De tahaka zany koa ny hitantsika eto. Io resaka hoe antsasaky ny herinandro io jerevy tsara fa ozy eo amin'ny andinin'le 720 ihany ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy. Io le hoe fanekena ao anatin'ny herinandro. De taiza tao amin'ny fiainan'i Jesoa Kristy nanorenana fanekena tao anatin'ny herinandro aloha ary. Adikao ara aloha zany zay satria ny anareo zany tonga de adikaraky ny mbarapaka teny fotsiny hoe herinandro. Raha mijery nareo mpandinika soratra masina maro de be mihitsy ny resy lahatra fa io herinandro io de entiny ilazana io 7 taona. 7 taona io. Satria io Daniela 5 io de miresaka taremarika be de be. 70 herinandro zao misy taremarika be de be zay ambarany ao zay tsy azo tonga de raisina arabaky teny fa misy heviny daholo izy. Io resaka hoe Daniela 5:7 io de misy baiboly sasany zay tonga de mandika ohatra zao topelatanako eto ny baiboly hoe Easy English de tonga de nambarany mihitsy hoe the ruler will agree with many people for 7 years. In the middle of the 7 years. Zany hoe amin'ny antsasaky le 7 taona. Zany hoe ity herinandro ity zany de entina ilazana 7 taona io. Ka amin'ny antsasaky le 7 taona. Fa tsy hoe amin'ny andro alarobia. Zay mahatonga amin'ny teny hoe petatoko be le fanaovana dikateny hoe tonga de alarobia tsotro zao fotsiny. Ary tsy misy mihitsy ao anatin'ny baiboly na de andalatsoratra masina iray aza milaza an'izany hoe alarobia ny nahafatesany ary sabotsy ny nitsanganany. Fa de petatoko vokatry ny fandraisana nyty faminaniana ity fotsiny hoe alarobia zany ny dikan'io de tonga de niraisina fotsiny le compte de hoe feno 3 andro sy 3 alina sabotsy izy de sabotsy zany nitsanganany. Fa aiza ao anatin'ny baiboly misy andalatsoratra masina milaza fa sabotsy no nitsanganany. De ny mampalahelo anefa ny de zao reny olona reny rehefa mivavaka ninona atao de tena amarinina mafy mihitsy hoe mangataka aminao zay ry Jesosy Kristy maty tamin'ny antsasaky ny herinandro.
dia tena io mihitsy ny ambara hoe ny anay hafa mihitsy ny Jesoa anay a, ny anay Jesoa nitsangana tamin'ny andro sabata. Hafa mihitsy aloha zany Jesoa zany fa tsy mitovy amin'ny Jesoa ny olona rehetrarehetra e. Tena hafa zany ary izay no mahatonga amin'ny teny hoe mandiny tena fa inona zany Jesoa hafahafa izay arahanareo zany, inona zany Jesoa hafahafa izay ivavahanareo zany, sao dia mba Kristy santoko zany. Mahare zary havana, tany mafy izay anananao mba tsy siaka ny satroboninahitra ao ary aza manaiky ho ailangilan'izay fampianarana samihafa amin'izao fotoana izao fa tany mafy izay efa nampianarina anao sy nampiorenana anao tao amin'i Jesosy Kristy dia mahereza ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.